Classe tomboko vavy angastraigna ny fanjohinao ny fahitalavitry MPS amin'izao matinaly izao alatsinainy fadiminy volagna martsa taona 2022 tonga soa ato amin'ny vaovaontsika asaiko ampanajananao anaraka izany hatramin'ny farany vaovao makasika ny resaka politika. Nisokatra nanomboka ny enina amby roapolo ny volana febroary lasa teo ny fandrotsahana ny antota-taratasy filatsahana hofidiana osolombavambahoaka nandritra izay herinandro teo eo izay moa dia saika tsy mbola nahitana kandida avokoa tany amin'ireo birao ny OVEC manerana ny distrika jiaby raha atao amin'ny ankapobeny kosa dia 10 ihany aloha atreto ny isan'ireo olo izay nanatitra ny taratasy filatsahana hofidiana osolombavambahoaka manerana ny Madagasikara. Rahatsika ny fanadediagna eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Eninandro izay no nisokafan'ny fametrahana antota-taratasy filatsahana hofidiana osolombavambahoaka saingy hatramin'ny farany herinandro lasa teo iny dia mbola 10 monja ny isan'ny olona efa nanatitra ny antota-taratasy filatsahana hofidiana teny amin'ny OVEC manerana ny Madagasikara. Raha ny fanadihadiagna nataonay tetsy amin'ny boriboritany fahadimy kosa tsy mbola nisy na iray aza ny nanatitra ny antota-taratasy teny amin'ny OVEC hatramin'ny maraina ny tinainy fa 4 ny volana martsa teo. Misy karazany 13 ny isan'ny taratasy tsy maintsy foronina miampy an'ilay rosia nandrotsahana ilay vola fandraisana anjara mitentina 5 tapitrisa ariary ho an'izay te hisolo tena ny vahoaka eny amin'ny lapany anteny miera-pirenena Entsimbazaza ao aoriany fifidianana izay ho tanterahana ny 20 ny volana May ho avy izao. Ety amin'ny boriboritany fahadimy zany fa eninandro zay ny sokafan'ny fandraisana antota-taratasy mikasika ny filatsahana hofidiana osolombavambahoaka mbola tsisy tonga nanatitra antota-taratasy filatsahana hofidiana eto amin'ny OVEC ny Tanasaingy. Ny olona maka renseignement betsaka fa nanatitra antota-taratasy mbola tsy nisy. Ny critère ilaina zany voalohany izy mizaka zom-pirenena malagasy de tafiditra voasoratra anatin'ny listim-pifidianana fa tsy voatery hoe amin'ny toerana ilatsahana ny hofidiana no voasoratra anarana izy fa mila izy voasoratra anatin'ny listim-pifidianana mbola tsy nahazo filazantsazy zany hoe manana ny bulletin numéro 3 de eo amin'izay koa le antoka arabola. Ny vola veno tsy ampy sany fanangonana ireo karazana taratasy ilaina no manano sarotra fa atao tsy mbola taitra loatra raha ny fahitana ny maro. Samy andro ny ora farany toy ny mahazatra indray vao irodorodo ifanjevo eny amin'ny biraony OVEC isaka ny distrika. Andrasana ny toingy hatramin'ny 12 ny volana martsa amin'ny 5:00 fotoana ikatona ny fanaterana ny antota-taratasy firotsahana hofidiana osolombavambahoaka. Fa manoloana izao fidirana fiomanana amin'ny fifidianana izay osolombavambahoaka eto Madagasikara izao dia manana ny raha takiny ihany koa moa ireo olom-pirenena kiraikiraiky izay tokony ho isan'ny omena ny fahefana saingy ny olon-tsotra izay vahoaka no tompony fahefana saingy omena ny olom-boafidy izany. Anisan'ireny ny solombavambahoaka izay hofidiana amin'ny 17 ny volana May ho avy io. No zany indrindra dia misy ny fepetra izay apetraka ireo olon-tsotra olom-pirenena manoloana ireo olona izay irotsaka ho aratsika vetrana. Olona mahafeny fandiniana sy ny fikarakarana ny lalàna, olona mametraka ho ambony ny filan'ny vahoaka sy ny fahasairanany, olo-marina tsy voavidim-bola ary masamanohitra amin'ny zavatra tsy mety. Ireo amin'ny ankapobeny no takin'ny olom-pirenena ananana izay irotsaka hofidiana osolombavambahoaka amin'ny 17 ny volana May ho avy izao. Olona takiko dia le olona manohatra fitondrana zany fa tsy le hoe manara-drena rano fotsiny. Manara-drena rano izy mety hoe manaraka an'izeo fotsiny fa raha ohatra hoe mpanohatra amin'ny fitondrana izy dia mety manome vahaolana mitsikera ohatr'izany. Ohatra lasa tonga dia lany fotsiny zany zay lalàna amin'ny pasy eo fa le vitsy loatra le mpanohatra dia mba faniriko zany raha ohatra analo dia mba ho betsaka ny député mpanohatra amin'ity. Olona mahalala ny fahorian'ny vahoaka no tokony hofidian'ny vahoaka fa tsy mirotsaka hofidiana zany fa tsy olona atolotry ny atoko politika tsy mahalala ny fahoriam-bahoaka kosa. Ohatra voavidy vola foana ka alovin'ny mpanao politika le firenena, le vahoaka tena mahantra le firenena. Ny olona tokony hirotsaka osolombavambahoaka zany dia ny olona mihaino feon'ny vahoaka. Zay angamba tsisy ankoatran'izay.
ny olona volona ny ampandroso ny faritra misy azy zay. Aleo angamba tena mila olona vaovao mihitsy fa raha ny teo aloha reny angamba aleo izy mba hipetraka amin'izay fa navitany adidiny. Tena ataoko hoe 80% zavatra nataon'ny zareo aloha dia misy tsikera ratsy mihitsy amiko manokana. Amiko hevitro manokana izay ho an'izay ho avy eo zany dia mba angatana mba ampandroso tsara an'izay faritra misy azy. Zay mba hanao zavatra tsara zany mba miala amin'ny resaka kolokolo zany indrindrindrindra zay. Zay ny tena zava-dehibe. Tsy ohatran'ilay menakavy teo reny fotsiny zay. Tsika nge niara-nahita ny zavatra nataony reny. Ny tantara lizy ohatra manahirana fa mba tsy ohatr'ireny fotsiny fa enatra ho an'ny zainy fidy sady enatra ho an'ny firenena izy menakavy. Fa tsy hoe sous-titre fotsiny izy rehefa tonga ny fifidianana dia milaza hoe député izy dia nefa rehefa aveo tsy izay tokoatra ny zava-mitranga. Azonao tsy izay mihitsy ny zava-misy fa zava-trafa. Fa nefa le ilatsaka dia tena izay ny dradradradrainy ety seroa hoe tena osolom-bavam-bahoaka. Aingany ho tanteraka araka an'izay titre izay hoe osolony vavany vahoaka. Izay zany hoe azo saziana ve zareo? Hoe hitolito tsy araky nanirana anazy zavatra ataony dia azo saziana ve zareo? Izay zany angatana ny mpitondra hoe azo saziana ve tompoko ireo olona manao tsy araka izay zavatra nylazainy. Ka tsy asiana manokana zany fa atao mitovy aminay. Zay mangalatra koa tsisy fahatsarana manokana. Fa manino izy manaonao foana pira noho nataony eny ataony nefa izy manokana natao fitsarana anazy. Tsy mety zany. Fa hivadiky lafim-baovao hafa antsika anatin'ity fanadihadiana magnaraka ity. Vato kristaly milanja 20 taona tsy manana taratasy ara-dalàna no saika ahondrana hiakatra tetỳ Andrenivohitra tamin'ny farany herinandro teo izay voasakana teo Ambositra moa ny fiarabe izay nandeha an'izany. Raha efa misy ny fepetra izay ho raisin'ny polisy mpanara-maso misahana ny arenan-kibon'ny tany manoloana ity tranga ity. Edena Eliano mitatitra ny fanadihadiana amin'ny sariny Mathieu Princy. Vato kristaly milanja 20 taona nentin'ny camion be miisa 2 avy any Mangataboangy district Anambatofinandrano no sendra ny fisavanana nataon'ny zandary teo i vato centre Ambositra iny. Nokasaina entina anti-Antananarivo ireo vato ireo saingy tsy nisy taratasy ara-dalàna nandritra ny fisavanana nataon'ny zandary ka avy hatrany dia nitanzomina ny mpamily n'ilay fiara izay saika nikasany anao kolikoly tamin'ireo zandary ihany koa. Asabotsy zany fa 2 mars 2024 dia nisy vato kristal avy any Ambatofinandrana tratran'ny brigade ny gendarmerie tao Ivato centre zany nandritra ny barrage routier izay nitateran'ireo gendarme tany an-toerana zany. Vato kristal 20 taona izy io izay tsy mazava ny taratasy mahakasika an'ireo vato ireo zany. Ny élément police de mine nidina any an-toerana manao fanadihadiana mahakasika an'io vato kristal io. Raha ny fantatra dia mirehareha mafy io mahafantatra olona ambony ao amin'ny fitondrana ny tompon'ireo vato ireo ary milaza ho tsy matahotra ninninona. Hatreto anefa mbola manao ny fanadihadiana any an-toerana ny polisy misahana ny arenan-kibon'ny tany amin'izao fotoana izao. Raha toa ka tsy ara-dalàna ny taratasin'ireo vato ireo dia miandry ny fanapahan-kevitry ny tribonaly raha amidy amin'ny mpandraraha ireo vato ireo na tsy aoriany ny fanaovana ny saisie. Atao saisie le vato zany dia atao dépôt ato zany dia miandry ny fanapahan-kevitry ny tribonaly ny mahakasika ny atao amidy amina atao amidy amin'ny mpandraraha zay afaka mividy an'le vato zany rehefa mahatapa-kevitra ny tribonaly fa tsy ara-dalàna ny nazona an'le vato dia tsy maintsy alefa amin'ny mpandraraha eto toerana zany izay vola miditra amin'ny fanjakana. Manararoatra ny tsy fisian'ny polisy sy ny zandary eny an-dalana ny akamaroany ireo mpanao raharaha maloto ankehitriny. Antony iray mampametra-panontaniana rehetra hoe misy fandraisany amin'ny note nivoaka ampiatona ny zandary sy ny polisy eny amin'ny lalana ve izao fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena izao.
vao tamin'iny herinandro iny no nahatratrarana vato malakita tany amin'ny lalam-pirenena fafito iny ary mbola tsy fantatra ny toy ny raharaha hatramin'izao. Manara-maso akaiky ny fizotry ity raharaha ity moa ny mponina any amin'ny faritry Fianarantsoa-Indy amin'izao fotoana izao. Fa any amin'ny distrikty Sambava iny kosa indray ny farany herinandro teo iny dia nitrangana alatra lavany indray, izany hoe mipody tato agnatin'ny roa volana teo izay ny alatra lavany maitso tany Antoerana. Raha ny farany herinandro teo dia lavany milanja 10 alina kilao latsaka kely teo no tsy maintsy nosimbaina satria mbola maitso izy ireto, ary 10 lahy moa no tompon'antoka tamin'izany alatra lavany maitso izany izay efa nahiditra ao amin'ny fonjany Antala avokoa izy ireo. Germain Omenjanary no mitatitra ny vaovao. Manomboka mirongatra indray ny alatra lavanila manta ao amin'ny distrikany Sambava amin'izao fotoana izao. Ny zoma voalohany ny volana Marsa 2024 lasa teo iny dia vanila milanja 740 faingo 700 kilao no tsy maintsy nopotehana izay fantatra fa vanila alatra ary mbola tsy matoy. Misy 5 ireo voaroy tamin'ity raharaha ity ary efa samy nidoboka vonjomaika eny amin'ny fonjana Mbatoratsy Antala avokoa amin'izao fotoana izao raha araka ny fanazavana izay nataony avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena nisahana ity raharaha ity. Agnatin'ny volana février zany dia nisy cas efatra alatra lavanily tato agnatin'ny fatrandridian'ny topoparitra ny gendarmerie Sambava. Voalohany tamin'ny 21 février 2019 nisy alatra lavanily 15 kg 500 grammes tagnatin'ny fokotany Ankitsaka commune Marojala districtny Sambava. Faharoa tamin'ny 22 février 2019 dia natakarana lavanily 3 kg tamin'ny fokontany Ambodiriana commune Morafeno districtny Sambava. Tamin'ny 23 février 2019 dia natakarana lavanila milanja 10 kg 900 grammes ta Matsaboramena fokontany Amboangy Beloko districtny Maromby commune Maromby districtny Sambava. Natakarana lavanily 18 kg tamin'ny 18 février 2019 tao Bevapaza fokontany commune fokontany Oiany commune Anjinjaomby districtny Sambava. Ka ireo lavanily rehetra tratra zay sezity eto amin'ny brigade Sambava dia tokosaina androany ny fanapotehana anazy natrefin'ireo membre de commission ny vanily eto amin'ny fatrany Sava. Marina fa tao anatin'ny roa volana izay dia ny volana febroary sy ny volana janoary lasa teo iny dia tafakatra 270 faingo 700 kilao ny vanila alatra izay tsy matoy nopotehina tahaka izao tao Sambava manokana. Mampananitantsa amin'ny hoavy ny fiarovana ity vokatra ity amin'izao raha ny zavamisy no jerena. Ankoatran'io dia mangataka ihany koa izy ireo mba tsy hijanona hatreo amin'ireo madinika izay tratra mangalatra ihany ny fisamborana. Matomantsy efa misy ny mangalatra lavanila mbola maitso dia efa misy ihany koa ny mividy azy io. Tsara nefa ny manamarika fa miankina amin'io ny hoavy ny kalitaon'ny vanila koa raha tsy voafehy hatramin'ny voalohany dia ho simba tanteraka ity vokatra ity. Impody eto Antananarivo ndraiky antsika anatin'ity fanadidina manaraka ity momba ilay raharaha taxi be izay naratra mpagnano gazety raiky tamin'ny volana novambra lasa teo iny. Niboaka tamin'ny ity androany ity ny didim-pitsaragna ary tamin'ny izany ilay mpamily ny taxi be 161 dia nahazo sazy miatra 10 volana an-tranomaizina miampy onitra. Ilay mpamily mpanampy azy kosa dia nahazo sazy miatra 4 volana an-tranomaizina miampy onitra ihany koa. Fanadidina tateriny Jessica Miray. Sam'ny tanany ankamaroany sainy mpanarabavao ny nitranga tamin'ilay mpanao gazety iray Silofo Ranaivo izay niara ny lozam-pifamoivoizana ny volana novambra lasa teo. Raha tsy aivona dia hiakatra ny bus teo Ambodizatovy izy no navotsitra ilay mpamily mpanampy ny taxi be 161 ny tanany ka nidaraboka tamin'ny tany. Tamin'ny volana novambra izy no nitranga teo Ambodizatovy. Andeha hiakatra bus dia samy misisika moa ny olona teo dia niraisin'le receveur ny tanako hitan'izany ny tongotro ilany somary misy ihany dia efa andeha hiakatra dia niraisiny ny sandroko ilany fa nandeha tampoka amin'izay le chauffeur niala tao amin'ny zone ny area niditra any amin'le fil mandeha dia tao anatin'izay no hitan'le receveur zany hoe tsy ho tafakatra tsony tsy tena tafakatra nefa tsy tena tafidina satria miantona eo amin'le tomobile tsy tafiditra ao anatiny dia natsipiny dia nenjera teo amin'ny arabe zany sika voadonana tomobile avy any arina zalahy rehefa natsony olona teo lasa nitsoka izy
dia ny fanazavana moa zany rehefa tonga tany amin'ny tatao amin'ny tribunal dia ozy izy hoe izy ankeny anjera teo Ambohijatovo fa nandrasanay tany andohana Analakely zay zavatra hita hoe tsy mitombona satria ianao rehefa manao accident dia amin'ny toerana anaovana accident ianao tokony mijanona fa tsy any alavitra any. No io tranga io indrindra raka izany dia nametraka fitoriana ity mpanao gazety ity ka nivoaka izay didim-pitsarana izay. Ka toy izao manaraka izao ny sazy niatra tamin'ilay mpamily sy mpanampamily ilay taxi B 161 ary ny trampiantoka ilay fiara. Le didim-pitsarana zany le mpamily an'le bus 161 nahazo sazy miatra 5 volana hatranomaizina miampy onitra 4 tapitrisa ariary dia ilay receveur mpanampy azy efa bolana sazy miantra hatranomaizina miampy vola 2 tapitrisa ariary ary ho an'ny trano-piatohana mamazy miantoka andry zareo dia raha tsy diso teo amin'ny fito hetsy teo ao ilay 7 tapitrisa. Tsara ihany koa mampatsiahy fa tsy vao izao no nitrangana loza am-pifamoivoizana toy izao ateraky ny tsy fitandremana ataon'ny taxi B. Tsy vitsy ihany tokoa manko no mitaraina amin'ny afitsoky ny taxi B amin'ny tsy fanajana olona sy ny tsy fanajana ny are ary ny fiodinana an-dalana. Fa nitrangana lozam-pifamoivoizana natsiravina tany amin'ny lalam-pirenena fahatelobina ny RN 3B iny tamin'ny omaly olona mianadamu no nitondra moto ary maty tsy tradrano vokatra izay lozam-pifamoivoizana nitranga izay fanadadiagna tateriny Noro Fitiavana. Namony any avy hatrany taorian'ilay lozam-pifamoivoizana mampivaraontsana anseho tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny mampitoena andapa sy sambava ny olona roa mianadahy omaly alahady. Ilay nabaviny moa namony ainy tamin'ny fotoana nitrangany loza raha toka teny an-dalana tamin'ny fotoana nitondrana azy tany amin'ny hopitaly nandapa ny anadainy. Raha aloharan-baovao voaray andeha hivavaka maraina ho any am-piangonana atao manantenina izy mianadahy ireo. Tsy izay izany fa Elisco sy Elisina anotradoza teny an-dalana. Fantatra fa moto iray no noentin'izy ireo. Rehefa niangy atao an-trano ary Elisco sy Elisina tsy ampy 2 kilometatra akory no vita nifanahitra tamin'ny fiara taxi brus iray avy tao Maromby. Vokany voafoka ilay moto ka nitarika tamin'ny fahafatesana izy mianadahy. Itsankilany tsy vao izao no nitrangana lozam-pifamoivoizana matsiravina tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny fa efa matetika rano loharanom-baovao hatrany. Tamin'ny herinandro teo iny mantsy tovavy kely 13 taona maty no faony taxi brus nampampamena tao an-toerana. Tao ry nitranga io tovolahy iray nitondra moto maty voadona ny taxi brus ihany koa. Manoloana izany tokony tandrina hatrano ny mpamily rehetra eny an-dalana ary tokony hanady izany fiara mifanena aminy sy ny voalazan'ireny takelaby ireny ho fisorohana ny loza toy izao. Vaovao avy eto Antananarivo renivohitra kosa indray dia mitohy hatrany ny fandaminana izay ataon'ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra eny amin'ny lalana jiaby eto Antananarivo eny. Tamin'ny maraindray teo dia ny teny Anosy indray no nanaovan'ny tompon'andraikitra fandaminana fa ankoatra izay dia mbola itoy izany amin'ny toerana maro manerana ny renivohitry Madagasikara. Horatsika ny fanadihadiagna. Ezaina averina amin'ny lohan'ny avokoa ny filaminan'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra, ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra, ny arabe ho an'ny fiara ary ny tsena ho an'ny mpivarotra. Ny maraina teo dia ireo ekipa teknika avy amin'ny boriboritany voalohany no nidina teny amin'ny zaridaina Anosy sy ny manodidina anadio sy andamina ireo mpivarotra ao anatin'ny trottoir sy ireo milatsaka any anatin'ny arabe. Araka ny nambarany tompon'andraikitra teknika avy ao anivon'ny boriboritany voalohany Andriamatora Kotonirina Maminiaina dia tsy maintsy noraisina izao fepetra izao no ny fako sy ny loto izay avelan'ny ireto mpivarotra ireto rehefa avy mivarotra izy ireo. Manomboka vao mangiran-dratsy ireto ekipa ireto dia efa teny ny antoerana ary hevitra ny tsy hiala raha tsy milamina tanteraka ny eny amin'ity toerana ity. Ataony fanodivana ny manodidina ny zaridaina Anosy ity filamatra zany nanadivana ny tanàna zany ny trottoir izay natokana ho an'ny mpandeha tongotra. Efa miezaka zany ny mpitantana ny tanàna zany mba hamerina izay lafiny izay indrindra zany amin'ny loto be loatra ataon'ny mpivarotra zany hotely tsy mandray andraikitra ny avy ao amin'ny mpitantana ny tanàna. Toy ny lotsaka tsy ehatra mihitsy zahay zany latsaka teto
miandry eto hatramin'izao zao amin'ny 12 sy fefany zao izahana zany mba hitoy izao asanay zao zany ary mba entanina ihany koa zany ireo mpivarotra mba tsy hiverina amin'izay toerana efa tsy avy nanaovana zao asa izao trony ary entanina ihany koa sika mpivarotra rehetra fa zay any anaty trottoir rehetra zany mbola ho avy ny fandaminana manodidina ny tsena rehetra na isotry petite vitesse modrin tsary lalàna rehetra iny zany efa tokony tsy ho azo varotana satria tena ady mamela loto ireo mpivarotra nefa tsy hakan'ny commune aba na ariary ary tsara ny manamarika fa tsy mandohetra sy aba ara-dalàna ireto mpivarotra ireto no sady manakorontana ny tanàna ihany koa arak'izany dia entanina izy ireo mba hanaja ny fandaminana izay apetraky ny commune n'Antananarivo renivohitra ankoatrany eo amin'ny faritra Anosy dia mbola hitoy eny Isotry tsara lalàna ary petite vitesse izao etsika izao ary mbola hitatra eny amin'ny faritra hafa ihany koa. Eo amin'ny lafiny famokarana sy ny fambolena kosa dia iaraha mafantatra fa maro ny karazana hanitra amina sakafo na ny épices eto Madagasikara mbola maro anefa ny tsy mahafantatra azy ireny ary mbola betsaka ihany koa ny mampiasa izany amin'ny tsy tokony ampiasana azy manoloana izay indrindra ho fampahafantarana fa misy ireny karazana épices ireny eto Madagasikara fa eo ihany koa ny fiara-miasa ny Madagasikara amin'ny firenena Amerikana na Etazonia dia misy ny atrikasa izay karakarainy etsy amin'ny Carleton mandritra ny efatra andro nanomboka niany moa izany. Teny antoerana hananao ny fanadiadiana Jessica Miray sy Manu Randriamalala. Firenena anisan'ny manan-karena Madagasikara eo amin'ny famokarana sy fambolena ka anisan'izany ny famokarana ny épices na ny hanitra satria saika mety amin'ny toetrandro manerana ny nosy ny fambolena épices. Ny olana nefa tsy fantatsika loatra ny fisiny sy ny fampiasana azy any ka ny vahiny indray no liana bebe kokoa aminy fa anisan'ny olana ihany koa ny tsy fahampiany famokarana noho ny tsy fisian'ny fanampiana ireo tantsapa mokatra. Karazana aloha ny épices eto Madagasikara tena tsy mijaly mihitsy ntsika amin'io dia ny épices fantatratsika zany dia hoe tongolo lay na poivre na sira fa mbola misy mihoatra an'izany ohatran'izao reto ty poivre ty manana zao tsika n'le hoe voatsiperifery dia io poivre sauvage io zao tena misy an'le hoe misy tige kely zany izy io dia manana fofo sy tsirony tena tsy mitovy amin'izay poivre hohaninareo dans le monde entier. Ny problème atsika zao amin'ny olana amin'ny épices dia resaka hoe approvisionnement durable sady qualité. Ny qualité tika zany tsy mitovy misy izy hoe androany tsara be fa le izy mo saisonnier dia mety hoe sanatriny zao la ohatra ka misy cyclone amin'ny taona ho avy dia sanatriny zao dia rava daholo les plantations misy an'le pilipily reny dia tsy manana ressource ny agriculteur atsika anao semence vaovao indray dia amboly indray dia lasa hoe very ny entana dia découragé izy dia manao zavatra hafa. Ho fampahafantarana ny vokatra malagasy toy itony ary koa ampahafantarana ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Etazonia dia misy ny atrikasa mandritry ny efatrandro ao amin'ny Carleton Anosy. Ny tsena Amerikana no tena resahana eto satria izay zany no ao anatin'ity misy lalàna vaovao mantsy napetraka zareo dia mba ahafahantsika miatrika an'izay lalàna vaovao izay zany no anton'izao atrikasa izao fanamafisana ny traikefan'ireo lay teknisianina sy ny sehatra tsy miankina ao anatin'izany fanondranana vokatry ny fambolena sy fiompiana zany any amin'ireo tsena ireo. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa i Madagasikara dia efa tafiditra tao anatin'ilay fifanaraha-piara-miasa tamin'ny Etazonia tao anatin'ilay AGOA izay niroborobo fatratra saingy nijanona kosa noho ny crise politika ny taona 2004 ary efa niverina kosa ny taona 2012. Iresaka toetrandro indray isika raha ny zava-misy araka ny anambarany avy any anivon'ny mpamantatra ny toetry ny andro dia ibana mandritra ity herinandro ity saika magnerana ny Madagasikara ny rotsakorana ankoatra ny any amin'ny faritra atsimo andrefana orambaratra fotsiny ihany anefa izany fa tsy misy ifandraisany amin'ilay rivodoza hale akory. Jessica Miray, Manu Randriamalala. Oranandro no andrafitra ny toetrandro eto Madagasikara amin'ity herinandro ity. Araka izany dia anorana foana aloha izany ny andro indrindra fa ho antsika eto afovoantany sy ny any amin'ny faritra Atsinanana. Ny faritra atsimo andrefana kosa no somary maina. Saika mendrandra-orantsika aloha zay aloha zany no tena hita miavaka indray indrindra ty amin'ny faritra ny afovoantany sy ny avaratry ny nosiny. Ny avaratra andrefana moa zany no tena tinambara sy ny faritra ny afovoantany. Mahazo indrindra ny atsimo Atsinanana koa tafiditra ao anatin'izay ny somary maimaina kely
ny faritra ny atsimo andrefanosy no somary maimaina kely ato anatin'ity herinandro miditra rehetrarehetra ity. Raha mahakasika ilay rivo-doza halilay kosa indray dia tsy misy ahina amin'ny toetrandrontsika eto Madagasikara satria dia any amin'ny 904 kilometatra atsinanany Toamasina no misy ny foibeny. Araka izany dia oram-pahavaratra no misy eto amintsika amin'izao fa tsy misy ifandraisany amin'ity rivo-doza ity akory. Raha mahakasika an'ilay rivo-doza aloha zany dia tsisy atahorana mahakasika an'ilay rivo-doza satria dia lavitra antsika izy io any amin'ny 904 kilometatra atsinanany Toamasina misy foibeny mizotra amin'ny ankapobeny menatsimo izy. Zany hoe tsy hiditra tsy anakaiky antsika mihitsy ary tsy hiditra ty amintsika mihitsy no sady tsisy fetraikany amin'ny mety ho toetry ny androntsika eto Madagasikara. Itsika zany zao ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra hatrany dia izay no mahatonga ny rotsakorana indray miverina kely amin'izao fotoana izao. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa misy tangoron-drahona ao amin'ny lakan-draon'ny Mozambika amin'izao ka io no anisany mahatonga ny rotsakorana betsaka aty amin'ny faritry ny afovoantany. Saingina izany aza dia tsy misy ahina loatra ny mikasika ity tangoron-drahona ity. Misy an'ireto tangoron-drahona be reto indray koa ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika amin'izao fotoana izao tsy dia misy zavatra dia hoe mampitahotra firy akory ny fisian'izy io fa mahatonga an'ilay rotsakorana mitohy amin'ny ankapobeny amin'ny faritry ny afovoantany. Izay no tena antom-pisian'io zavatra io. Izy io zany isaka katy amin'ny atotan'ny Afrika aty amin'ny ankapobeny any no hitondra ny rotsakorana be io fa na izany zany aza misy fandraisany amin'ilay ataontsika hoe rindrin-drahona atao atsimo antsinanana izy io izay mampiditra ny orana tsikelikely aty amin'ny faritry ny afovoantany sy ny avaratra andrefanosy. Mbola tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra araka izany isika eto Madagasikara amin'izao. Antony mahabetsaka ny rotsakorana. Noho izany dia entanina hatrany isika amin'ny aro orana fa anorana foana matetika amin'ity herinandro ity. Vaovao ny kolotsaina kosa indray fotoana araiky mialohan'ny fahataperan'ny fahavaratra tsinambolan'ny Alhamady no ankalazana ny taom-baovao malagasy araka ny fitantaran'ireo mpandala ny nentin-drazana. Fomba izy io fa tsy hoe finoana tsy akory ary mifototra amin'ny fidiovana ny afo tsy maty, ny tsodrano ary ny santatra izany. Tanterahana amin'ny volana aprily ho avy izao ny taom-baovao malagasy ho an'ireo taranaka mbotra biby ary isiny fanamariana izany isaky ny faritany. Edena Elia Mathieu Prince. Ny aliny 1 Desambra ifony voalohany volana Janoary, io no daty mahazatra ny rehetra fa isantarana ny taona vaovao. Daty iraisana maneran-tany izy io araka ny tety andro Gregoriana. Ao anatin'izany anefa samy manana ny fomba mampiavaka azy ny firenena tsirairay. Manana ny tety andro ny araka izany ihany koa isika malagasy izay miainga avy amin'ny singa voajanahary hita eny amin'ny lanitra. Fotoana ny tsinambolana Alhamady no anatanterahana izany isan-taona ho an'ireo taranaka mboja biby. Izany hoe fotoana ny fararano mialoha ny fahataperan'ny fahavaratra. Vanim-potoana ny fandresena ny fararano satria eo miakatra ny vary. Eo no matavy ny omby. Io ny vary sy ny omby no ataontsika malagasy hoe Alhamady. Ary io no iraisany malagasy. Ary indrindrindrindra rehefa ny dinihana dia zao eo amin'io vanim-potoana fararano io no mifanitsy ilay volana tsinana sy ny antokitana Alhamady. Rehefa ny zoina ny tantara dia zao ny zavatra nisy kely fotsiny ho an'ny taranaka mbotra biby zany. Ny vazimba dia tamin'io andro fararano io nanao an'ilay fanamasinana tena izay ilay vola sira, volana masina. Rehefa tonga dia tao amin'ny taranaka mbotra biby tamin'ny taona 7 ny trangotona malagasy dia laza hoe afaka akalazana io hoe ny taranaka mbotra biby. Dia nety taminay ilay izy satria ny lova-tsofina mipetraka ao mbotra biby dia tamin'io andro ny fararano io tena tsy nana Alhamady fa nisy nanova taty aoriana. Raha toa ka teto Antananarivo irery andy no nanamariana ity taom-baovao malagasy ity hatramin'izay dia samy nentanina ankalaza izany ireo faritra maro eto Madagasikara ny 5 sy ny 4 aprily ho avy izao. Hatreto dia mbola manjavozavo kosa ilay daty iraisan'ny rehetra ho an'ny taom-baovao malagasy satria samy manana ny atao hoe tsinambolana Alhamady ireo taranak'andriana toa ny zanadra navalona izay mankalaza ny taom-baovaon'izy ireo amin'ny daty sy ny volana hafa. Eo ihany koa ny zava-nisy tamin'ny taona 1720 izay voalaza fa taom-baovao iraisana nefa olo-kafa tanteraka no mpikarakara.
ny tsy fisiny marimaritra iraisana toy ireny anefa no isan'ny mbola manasongadina ny fisaraham-bazana eo amin'ny samy malagasy. Dia inona no avakave ozy ny fitenenana zay mifaragna eo ihany koa ny fotoanantsika tamin'ity androany ity isoragnanao nanaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny amaray koa amintsika jiaby veloma tompoko.